le manao mampime amin'ny Facebook iny izy anarina moa Lionel Mire miandry bus be lery ary le rivo meka ratsy be amin'ny tena izy Bonga piso tamin'ny 2012 nanomboka nanao vidéo ty hatramin'izay tena zao avo hitantara am'lesany ohatriny ahonja amin'ny fiainana mpanao podcast teto Madagasikara zany laza atsika lasary manga sa lasary concombre lasary rodana be zany justement an'la zany rehefa mpanao podcast ela misy laza azo la fa tsy mitovy amin'ny laza azo mipira ohatra mipira zao rehefa interviewena miteny zavatra bazika be ary misy faly foana eo ina zao loka tena tiany mirado sosety ny tena tiany mirado sosety no loka préféré à mirado neny io oui ataovy sosety loka tsika amina toandro fara zay aloha ny loka tena tiany aro anao parla zao vorotsiloza lol de manino pozinao hatrany vorotsiloza zavatra ray ihany nandrasan'olona aminay tellement asio blague kely tsy haiko hoe inona ny blague afaka foroniko tampoka eo ohatrany hoe mahita tampoka mpivarotra fantatra ela ela fa eny toerakafa mihitsy de mbola tenenylay hoe ty mba anaovy mofo telo miaraka amin'ny sachet ohatray finy ty ataonao fa tsika ny aty ampiangonany malany zany zafady ty mba anaovy mofo telo miaraka amin'ny sachet amin'ny analany jesosy okeary amena amena tsy de mitovy amin'le ataonay zao any zany mitantara blague zany toto à deux chiens etc afa mihitsy fa aminany mpanao vidéo tsy star fa ohatrany hoe olotsotra be mpafantatra misy nuance kely zay zany ny akamaronay tsy de mivakilo tsy mampiova amin'ny fiatsika andavanandro zany le izy raha nisy paparazzi taty à Madagascar efa ela ny niova asa Garfield est un paparazzi américain affecté à Madagascar pour suivre un podcasteur dénommé Aaron en parle qui a désormais atteint la barre des 150 000 abonnés. Garfield le suit depuis 1 an dans ses trajets quotidiens. Mais récemment, il a décidé d'abandonner cette activité pour devenir chauffeur de bus pour dames retraitées. Aujourd'hui, exceptionnellement, il a accepté de témoigner devant nos caméras pour expliquer ce changement de vie. Sérieux mec, ces stars à Madagascar sont pas des vrais stars. Ils achètent eux-mêmes leur pain. Pas de scandale, pas de soirée dans des mauvaises plages. Juste une vie normale, chiante mec, c'est quoi ce bordel? I prefer driving granny and make love to them, Je préfère de loin conduire des grands-mères et leur donner de l'amour mec. Twerk pour moi bébé. Like this. Yeah. Ouh. Twerk pour moi mémé. Yes, yes. That's a wet ass pussy. Sady za rehefa mahita star ohatrany matahotra ohatrany tsy mahasamaka any amin'le olona zany nangafisiko rezy ohatrany tsy hitako zay resahana aminy tafady zany zao tsy fomba na star mihitsy fa aminay tena contraire n'izay tanteraka vao mahita anay ny olona ohatrany hoe tokony ho fantatray koa le olona satria ohatrany ny olona fantany mihitsy mifandraisany anay de zay raha vao fitaka hoe tokony ho fantatry ve ty sa fianakaviany ty sa hoe ahoana le de zay koa zany ao anaty ambiance lasa miresaka be koa de ohatrany sarotra be manimba filinina be raha nytanitampoka hoe faiza moa elahy Aiker salara tsena be le Aaron en parle iny. tsy afianiko aminareo fa mivoalohany le izy tena hafa fa aveo mandeha fotoana de lasa zatra be anao de ohatrany lasa enao ndray mahafantatra an'le olona mety le olona ndray manontany tena hoe fa fantatry le ry zany fa teo any nanomboka nanontany tena hoe ahoana zany le olona mibuzz tampoka tamin'ny Facebook nefa tsy nanampo mety mafy ny zavatra iainany androandray aritsika dia anaraka amin'ny fiainana somary hafahafan'ireto tovolahy ireto bebe foka sy Rufin ny anarany toarina ny nipotrany tao anatin'ny vidéo any Aaron en parle sy la page de TV dia niova tanteraka amin'ny fiainany teo no nitranga ilay loza satria lasa nalaza tampoka izy ireo nefa manana phobie sociale tsy mazaka fifaneraserana amin'ny olona amin'ny fiarahamonina toy izao ny fiainana andavanandrony. Je peux avoir un selfie monsieur Rufin et bébé Fox s'il vous plaît? Mitsoka olona ohatr'izao ny andavanandrony fa taty aoriana kely dia nanapa-kevitra izy roa ireo fa hifanohana andresena n'izany aretina asarotan-kenatra diso tafahoatra izany. Terva, si selfie kely aloha monsieur Rufin sy bébé Fox. Non, tsika tsy mitsoka tsony inona le rana ampianariko an'lahy bébé Foka tsisy mitsoka yo say mety ho alaise ave izy ireo indray androany ho arahanao indray ary zany ao anatin'ny episode manaraka ny fandaharana tena hafahafa rehefa mpanao vidéo koa elaty Madagasikara misy koa ny olo dehibe le tena dehibe tsy de mahazo hoe efa mampidi-boly io manao vidéo io am'izao de tena mahakiva manazava aminy fa io zany zao izy mandoa volany la am'izao fa reny cubaton la reny zany tena miexista so de mampilaga kosako tsy haitsony any am'lesany fa tsy azoko le tsy azonao ohatrany reny film na série na émission de télé reny ny zavatra rehetra eto tany zany rehefa misy olona mpanaraka de afaka asina pub mampidi-boly zay le fiainana
Mila mandeha télé zany le izy vao mampidi-bola tsy aleo nanao médecine fa ilana bany manentsy tena bière ohatrany mampifo ampitotampoka ihany le izy mampite andehany amin'le magasin tsara kalitao reny de miteny hoe Ina kay zavatra vaovao tsara atao aminareo zao. Manana un petit l'emploi 10 hein, miovaova loko miaraka amin'ny télécommande. Tsy le moro io, sao de le kitoto reny. Non, tsy totoka. Marque Veta, tsara économique, maritra taona maro 74 000 ariary. Mety tsara zany akafolo alohako zao. De le facture madama mba alefaso amin'reto olo reto fa reto ane mihevitra fa tsy miexiste le pub ataoko reny. Ao fa mody ataoko hoe naka 20 minutes ianao e. Merci ty. Rehefa manao vidéo koa la tsy maintsy misy mitsara na ny vatan-lahy na ny tarehan-lahy na ny akanjon-lahy na ny couple-lahy le varina sy fantsy tsy maninona fa zay raha mivanehan'ny tenanay matetika fa misy de manambany sy manaratsy tsotro zao de ny excuse-ny hoe Kaleliany humoriste. de maninona raha humoriste raha rahana ny logikany de ohatrany hoe mahita mpanao morengy la de hoe Andre kako fa maninona no menao totondry izy Kaleriany mpanao morengy. tena mbola ho tsaraina sady zay ane tsy statut officiel maha humoriste anay zany eny ataonay inona moa zany za efa manana statut officiel maha humoriste tsy de ilaiko olo-tsotra mampime alezany fotsiny zay zao fo anaty fiainana toolo moa zany de tsy maintsy ekena araiky amin'ny fiteny Wadayon sa hoe zakako fone rehefa misy mipakafy tsy maintsy misy koa ny tsy tia maizina ny lahy eo mihitsy ny mahazarotra an'le rehefa mivoaka ny ivelany zay ka misy olona mijery fa tsy miteny ie misy manao an'izany mijery fotsiny izy ino ny tena gênant indrindra satria tsy eny etsony Fina jerijery lahy maninona raha mikozy raha tsy revela amin'ny vidéoko fa tsy mijerijery ohatrany omby eo. fa mbola tsy nisy zavatra nanampy sy nampivoatra sy nampiem-panoirana kokoa no ity sehatra ity zay no iezahako foana nanomezana anareo zay mba tsara kely indrindra vitako zany na teny gasy na français na anglais na zany tsy tiako asiana sakana na teny na fiaviana ninnininy amin'ny vidéo ako tsy asiako barrière fa any amin'ny coronavirus nareo raha hitady geste barrière fitiavana firesakina de fanalanaza ny be de be eto ka faly afa matotonga 150 000 ny olona mpanaraka anahy de betsaka ihany zany ny olona mitovy filinina amiko de toizatsika zany ty revitiko raha mankafy suite ohatr'izao ianao za misalasala mihitsy manatona ny Moon Accessories hitanao amin'ny Facebook sy Instagram izy mivarotra suite sy coque spécial pour iPhone tany nazoko an'ity Big Black Cock Friends ty zay zalava misaotra foana manohana amin'ity fiainana fohy de fohy ty tiako ilaisany a ici aza mijerijery ohatr'izao ka metatra be bisous et garde la pêche